voalohany aloha dia fisaorana ny commune Ambavatokana tamin'ny fikarakarana fijerena an'ireto sahirana somary refereto. Andian'ny faharoa ny tonga eto amin'ny commune Ambavatokana amin'izao fotoana izao tao aorianan'ny fizarana ny anjaran'ireo zokiolona dia ny faharoa dia fijerena an'ireo marefo eto amin'ny commune no natao androany. Dimanjato isany izy ity milamina tsara amin'ny fizarana dia izay ny isaorana be da be raha-poeran-tsaina ny ben'ny tanàna. Nisy moa fangatahana teo amin'ny hoe betsaka ny tsy nahazo dia hiezaka ny tenanay hitenany amin'ny filoha de République hoe mba ampiana ilay Atsimondrano satria tena district be dia be ary tena maro ireo olona dia miandry an'izay fanapa-kevitra sy valy izay sika. Fa mila mpitondra tena matoky an'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao. Zay mahatonga izao tanteraka. Eto dia tao anatin'ny fiboahana isika dia tonga eto no vatitsinjo betsaka nareo ny taraina hoe aiza ihany Ambavatokana efa nisy teo aloha faharoty fa ny zokiolona no nahazo an'izay mihoatra ny 70 taona. Isaorana be da be ny loharano izay mitety atsika nazahoana ny anaran'izao. Miala avy any amin'ny fiadidinan'ny République io ao amin'ny Palais des Sports dia isaorana be dia be ny commune satria tsy tonga ho azy fa nanofany tomobile natongavany teto dia tonga eto. Dia rehefa tonga eto ito dia izay mahatonga nahako eto mifampizara atsika ny zavatra vaovao sy zavatra tokony atao ary mampirihika atsika hampiasa an'izany fanefitra dia ny tambavy izany. Io ny vatitsinjo dimanjato io. Misy vary 5 kilao anatiny menaka 2 litatra, sira, siramamy, voamaina, savony ao anatiny io. Ho atsika io. Ny fanaramaso tena manaramaso zay. Ohatran'izao zao tsika mahita ny olona ohatran'izao dia hita fa tsy hita sy tsapa fa tonga any amin'ny vovoka tokoa ilay fanampiana. Ny comité loharano moa zany dia ny ben'ny tanàna tena manakaiky an'izay amin'ny fomba fiarah-miasa fa ny tenako mahasolombavambahoaka dia misaha ny commune eny Ambohimpolo manerana district eny Atsimondrano. Fisaorana fanketahana no atolotra ny solombavambahoaka atanjona district Atsimondrano izay sy Andriamatoa Andratsyvahiny izay solotena ny fitondram-panjakana. Afa-po tokoa ny commune Ambavatokana satria tonga eto ny tenany nanolotra izao vary 500 kitapo izao izay ho zaraina ho an'ireo olona le zokiolona sy ireo marefo. Zava-dehibe tokoa izany eo anivon'ireo vahoaka tokoa ary fisaorana fanketahana no atolotra fitondram-panjakana. Ny fiarah-miasa amin'ny solombavambahoaka moa dia mazava be satria misy tokoa ny fiarah-miasa eo anivon'ny fitondram-panjakana indrindra eo anivon'ny solombavambahoaka satria izay ny tena rafitra miainana eo anatin'ity firenena. Izany hoe na inona tsy maintsy misy foana ny fiarah-miasa eo anivon'ny fitondram-panjakana satria tsy afaka manao n'inona ny etỳ foty manomboka etỳ amin'ny secteur, ny etỳ amin'ny fokotany, eny amin'ny commune raha tsy miarah-miasa eo anivon'ny solombavambahoaka eo anivon'ny fitondram-panjakana. Ka dia aminay moa zany dia zava-dehibe tokoa ny fiarah-miasa zay no tadiavina eo anivon'ny fitondram-panjakana satria tsy afaka mahavita n'initsy eo anivon'ireo vahoaka ireo raha tsy misy fiarah-miasa zay. Io zany dia efa misy fiarah-miasa ny commune miaraka amin'ireo commune Loharano sy ny Loharano avy eny amin'ny fokotany dia misy avy eny amin'ny secteur. Ireo zany no maka lesivana eny amin'ilay fotony ahitana tsara n'ilay olona tena mila n'ilay fanampiana mba tsy tonga ny amin'ilay hafa izy fa tena ilay olona tokony homena tokoa no hanakakasitaka ilay fanampiana.